tsika manakahivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanahy fito zay nolony seza fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro talata 2 mars 3 mars 2024 ity gavana dia filazantsara alika toko fahavalambin'ny andiny fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fatelo amby efapolo. Filazantsara aklika toko fahavalambin'ny andiny fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fatelo amby efapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anakay nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary nandeha nivoaka nandalo izy tena notany azy hoe inona zany? Ary olona taminy Jesosy avy any Nazareta no mandalo e. Dia niantso mafy Galilaka ka nanao hoe i Jesosy zanaky Davida ao mandrafo amiko. Ary zay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba fa vao mainka nomonina izy fa nanao hoe i zanaky Davida ao mandrafo aminay. Ary Jesosy mijanona dia nasainy mety nahena amin'ny Galilà. Ary rehefa amby akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka manao ahoana, inona moa no tianao ataoko aminao? Hoy izy tompo, ny mba hamparatanao ny masoko. Toy Jesosy taminy, mahitra ny masonao, ny fonao nefa navotranao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nakalaza an'Andriamanitra ary nivoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy avy any Nazareta mandalo ny tanànan'ity olona anankiray izay lehilahy ao anatin'ny tsy fahasalamana sy mangataka hery entina amin'izany. Koa eo anatrehan'izany dia nangataka mafy ity lehilahy jamby ity tamin'i Jesosy hoe i Jesosy zanaky Davida ao mandrafo amiko. Indroa mihitsy izy no niantsantso mafy. Mijanona Jesosy ka nasaina entina eo amin'ny Galilà. Rehefa mby akaiky izy dia mbola nanontany azy Jesosy hoe ka nanao inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy tompo, ny mahiratan'ny masonao. Hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny fonao nefa navotranao. Ary niaraka tamin'izay dia nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra navoaka rehetra nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ary izy kosa efa nahiratra soamatsara. Ravana zava-dehibe ny manatona an'i Jesosy, indrindra ny mangataka famindram-po aminy, satria dikany hoe mamina fo dia maka an'ilay toetran'Andriamanitra mihitsy afindra amin'ilay mpanota mavisakilo. Dia afindra amin'ny mihitsy ilay toetran'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hoe toana amin'ilay sy raingy be ilay fahoriana sy fijaliana ary tsy fisipitsainana ao anatintsika tsirairay avy dia afindra amin'i Jesosy, atsindrina amin'i Jesosy, dia enao amin'i Jesosy indray afindra amintsika zay aloha amin'rafo zay. Rehefa nahazo an'izany le raha lehilahy nahazo famindram-po tamin'i Jesosy zany dia tsy nisalasala Jesosy nanontany hoe inona no ataoko aminao? Dia tsy salasala koa raha lehilahy io niampahiratana ny masony. Dia voalaza fa niaraka tamin'izay dia nahiratra lehilahy zany. Ianao koa ataon'Andriamanitra mahita fitiavana aminy rehefa tena manatona azy tokoa mifotovotovo sy mangoakoaka tsy mangataka famindram-po aminy fa ataony mahita fitiavana hatreny ianao. Ary tsy vitany hoe ataony mahita fitiavana hatreny fa tonga midera an'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra manodidina rehetra satria efa tao anatin'ny fahafatesana velona, efa very no hita, efa maizina ny tany aman-danitra no nampahiratana Andriamanitra
ahita zava-mahagaga lehibe dia Jesosy Kristy ny fahazavana zao tontolo zao zay manahaka azy tsy dia andeha maizina fa na fanazavana dia amintsika rehetra ny izany tenin'Andriamanitra zany. Amen. Misaotra anao zay raha eo sy mankalaza anao fa tsy avelanao tsy azo anjara amin'ny teninao zay fa matianao zay azo anjara tsara amin'ny fampahirezanao anay eny tsara ny teninao indrindrindra asota mako ny soratra masina ka hita zava-mahagaga amin'ny teninao. Eto dia zava-mahagaga no hita satria lehilahy-njama tonga nahiratra vokatry ny teny nataon'i Jesosy inona nataoko aminao tsy taitra koa raha lehilahy ny mahay miporatana ny masoko. Jesosy koa riavana mbola miteny amiko sy miteny anao inona nataoko aminao fa milohany zany rehetrarehetra zany mila mangataka famindrapo amin'Andriamanitra satria ny faotantsika mantsy no hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra sy amintsika fa raha tena tafaray amin'Andriamanitra tokoa sika ka mampitoetra ny teniny ampontsika dia zao no lazain'ny apôstôly Jaona raha miray amiko ianao eo izy Jesosy Kristy ka mitoetra ao anatinareo ny teny dia ngatao zay tianareo fa ho tonga aminareo zany. Koa mitiza iray fosy ray saina amin'ny Jesosy Kristy dia hipololotra amintsika sy toboka amin'ny fiainantsika ny fahasoavana rehetra zay amin'ny Jesosy Kristy satria ny fahasoavana dia maky ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fikarakarana mba tsy ho diso zavatro amin'ny fiarahana aminay Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety rehefa. Amen. Misotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra fa tsy avelanao angay ahy ny olonao, tsy avelanao tampina ny masony fa sitrakao ny ampahiratra ny jamba lina moa zay raha mitalao sy mangataka famindrapo aminao dia menao teny mamy inona nataoko aminao tia andeha zany manakaivo izay tokoa nefa tsy tonga aminay zany teninao zany raha tsy tena mifandray tsara aminao zay sy mangataka ny fananao masina afa-tsara ny marina rehetra zay nazay ny teninao dia ataova aminay isan'andro tompo ny fananao masina mba lalàna indray fa zay manana ny fananao no toerana fahafahana ary zay manana ny fananao ka miaraka amina dia atao ny mpandresy tahaka anao satria Jesosy Kristy dia ilay fanahy masina mitoetra ao anatsika. Jesosy Kristy ilay fanahy masina mitoetra ao anatsika ho aza mieritreritra foana riavana satria ny fanahy zanaka natsangana mihitsy miaraka aminao sy mombanao ary mampandresy anao dia aoka ianao vonona miasa tsara rehetra fakasitrahanao an'Andriamanitra. Dia izany tokoa tompo ny fiainanay ambara-piavinao amin'ny lanitra ampahirezy zay ho tianao indrindra sy toetra tsara aminao Jesosy Kristy ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety rehefa. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao mitonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ny tia tany tahaka ny an-danitra menaniny amina sahazo anay amamelany elokay tahaka na amelanay zay meloka taminay izao nitondra anay mifakapana fa manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay tanterahan'ny tompo amintsika ne zao tontolo andro zao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay eo amin'ny Kristy efa niakitra foriana vetivety anareo dia izy natanteraka anareo sy ampirina anareo ary ampandresy anareo amin'ny karazana fizahanttoetra zay tsy maintsy lovanareo ambara-piavin'ny Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.